izay manatitra fanati-pisaorana no manome voninahitra ary izay mitandrina ny lalany no hanehoako ny famonjen'Andriamanitra. Salamo 120:20. Ny tantaran'ny zanak'Israely hiampita ny ranomasina mena dia manome antoka ho antsika tsiraray avy izay velona ankehitriny fa afaka miditra antsetra eo amin'ny fiainan'ny zanany Andriamanitra. Na toy inona toe-javatra sarotra izay hoatrehany isam-batan'olona. Ao amin'ny Salamo 4:7-2. Salamo 4:7-2. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Hiderany Jehovah raha mbola miaina akoho, ankalaza n'Andriamanitra aho raha mbola velona akoho. Salamo 4:2 mbola toizany. Mankalaza ny voninahitry ny anarany, omeo voninahitra izy ho fiderana azy. Inona moa no nahatonga an'izany an-talanteny izany? Eo anoloana ny zanak'Israely ranomasina mena. Amin'ny andanin-droa dia tendrombohitra mijoalajoala izay tsy azo henina. Ao aorianan'ny zanak'Israely ny miaramilan'ny Farao vonona hamono an'ireto zanak'Israely ireto. Izany hoe tonga amin'ny fotoana tsy azo anoharina izany zanak'Israely. Ary teo indrindra nanehoan'Andriamanitra ny heriny ka nentina mbavaka amin'ny finoana dia nahinjitry Mosesy ny tanany ary dia nisaraka ny ranomasina mena nandeha teo ambony tany maina ny zanak'Israely. Finoana no nitany izy ireo ny ranomasina mena. Ary rehefa tafita izy ireo dia teraka ilay fiderana an'Andriamanitra tao amin'ny Salamo teo. Mahagaga sy mahatalanjona ny herin'Andriamanitra. Ry ray aman-dreny malala, aza miandry toe-javatra ho azo antoka vao anam-pinoana an'Andriamanitra isika. Aza miandry toe-javatra ilamina raha tsy mahita pirofo milamina izay vao anantena sy atoky an'Andriamanitra isika. Amin'ny toe-javatra sarotra izay tsy ahitam-bahaolana eo amin'ny fiainana dia eo Andriamanitra ary manome vahaolana mahomby Andriamanitra. Misy fampahirezana lehibe ho an'ny mpino rehetrarehetra amin'io tantarany zanak'Israely manoloana ny ranomasina mena io. Ny aran-doza matetika ny fiainan'izy ireo ary ndraindray dia sarotra totosaina, sarotra tanterahina, ny andraikitra sy ny baiko izay nomen'Andriamanitra. Ary matetika mampiteraka tsy finoana amin'ny maha-olombelona voafetratsika ny zavatra ho tanteran'Andriamanitra. Mazava nefa ny feon'Andriamanitra miteny amin'ny zanak'Israely manao hoe mandrosoa ianareo, aza miemotra fa mandrosoa. Ary raha vao nandroso ny zanak'Israely, raha vao nankatoa izy ireo dia no tanteran'Andriamanitra ny teny fikasana. Tsy maninona na dia tsy mahita ankoatra ny aizina aza isika, ny masontsika tsy maninona izany fa izao mandroso na dia ao anatin'ny aizina satria izay ny baikon'Andriamanitra. Ao anatin'ny baikon'Andriamanitra izay mandroso izay dia iseho midanadana ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy ho tonga pakatoana oviana mihitsy isika raha mbola miaina ao anatin'ny hoe tsy mandroso raha tsy misy zavatra azo antoka. Tsy mbola pakatoa naoviana isika raha mbola mieritreritra hoe tsy mandroso raha tsy misy zavatra tsy mampisalasala eo amin'ny fiainantsika. Aza miandry zavatra tsy mampisalasala fa na dia maizina mikitroka aza, na dia saro-diavina aza, na dia impossible aza ny zavatra asain'Andriamanitra ataontsika, mandroso ihany fa isy fandresena. Zao ary ny feonantsika androany mampirisika antsika handroso am-pinoana, mandrosoa am-pinoana fa ataon'Andriamanitra mandresy isika. Ho tanteraka aminao izany, ho tanteraka amintsika rehetra. Vavaka isika. Tompo tsara misaotra anao izay. Fa na dia sarotra sy mafy aza ny zavatra manoloana anay, tahaka ny hoe misy lamba mainty mandrakotra dia omeo hery izay tsy maintsy hamaky izy iny amin'ny finoana fa ho hitanay ny herinao. Ampio ny tokantrano tsirairay avy, ampio ny isam-batan'olona mba hanana finoana matanjaka anao amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.